Salama daholo androany isika dia ndao indray raha ho resahantsika ny mahakasika ny tontolon'ny zavakanto izay nankalaza ny tsingeritaona nahaterahany andriambavilanitra izay mpanakanto isan'ny kalaza amin'izao fotoana izao tsy iza moa izany fa viavy Sila izay tena hitantsika mbola mizihatra tsara amin'izao fotoana izao sady ao anatin'ny hamanjana no ao anatin'izay fahaizana mihira izay raha amin'izay resaka kanto amin'ny gadona tropikaly izay moa dia tena hainy izany andriambavilanitra viavy Sila izany ny manao an'izany ka nankalaza an'izay tsingeritaona izay moa izy tamin'ny ity herinandro ity. Maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe firy-taona marina moa andriambavilanitra viavy Sila no mbola tena matanjaka be tahaka an'izao raha ny fahitavana azy nefa ny zanany dia iara-mahita sy iara-mahalala fa efa tena zatovolahy ary efa mananjafy izany viavy Sila izany amin'izao fotoana izao. Ka ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny tongatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampindrila moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Raha vao miresaka isika hoe viavy Sila dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika dia ilay hoe mpanakanto andriambavilanitra viavy malandy no garamaso no sady mahay mandihy no mahay mihira ary indrindra fa ny eo amin'izay gadona saleky sy ny gadona mihetsiketsika izay dia tena hainy izany viavy Sila izany ary rehefa mihira izany viavy Sila izany na eny an-tsehatra aza dia tena tora-jofo ny kianja ary mahatsiaro fa afa-po daholo ny tsirairay manoloana an'izay ambiance hoentin'ny viavy Sila izay mampifaly an'ireo mpankafy azy ary hita manerana ny nosy moa izay seho ataon'izany andriambavilanitra viavy Sila izany amin'ny fahaiza-manaony amin'izay resaka gadona tropikaly izay tena mampiavaka azy raha eo amin'ny samy vehivavy mpanakanto malagasy no asiana resaka sady mamoronkira no mamorona dihy ihany koa ny viavy Sila ary ny eo amin'ny resaka fahaizana mihaingo sy manara-damody izay moa dia tena mampiavaka azy ihany koa ao anatiny izay samy mpanakanto izay. Raha miresaka ny hira salegy isika dia tafiditra ao anatiny viavy Sila. Raha miresaka dihy kawitry moa dia efa tsy tenenina intsony izany viavy Sila izany amin'ny fahaizany manao an'izany resaka kawitry izany amin'ilay vodiny midoladola mahafinaritra no sady mampifendrifendry ireo mpankafy azy mijery azy mandritra an'izay spectacle izay. Mama Dérange moa izay ny terme izay tena matetika fampiasa an'izany viavy Sila izany satria amin'ny mahareny azy no sady amin'ny mahazokonjokony azy ihany koa eo amin'ny resaka taona izay. Maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe firy-taona marina moa viavy Sila amin'izao ankehitriny izao satria efa ela ihany nahafantarana an'izany viavy Sila izany nefa ny vatany dia mbola hita fa tsy misy fiovana firy noho izay fahaizany mitaiza vatana izay. Feno 12 taona tamin'ny andron'ny 3 oktobra iny i viavy Sila. Soamazava Sila Ristine no tena anarany teraka tamin'ny 3 oktobra 2007 tao Tsarahasina Port Berger faritra Sofia any amin'ny faritany Mahajangany izany viavy Sila izany. Mananjanaka lahatokana sady mananjafy kambana ihany koa. Ny taona 4 no niforonan'ny tarika viavy Sila ary mbola tsy lefilaza izany hatramin'izao. Izy raha teo miha tanora ary mbola tena mampanahirana ireo tovolahy no mandinika azy rehefa mandalo ka izany no mahatonga azy nahazo anarana hoe Mama Dérange. Ka noho izany dia miarahaba any viavy Sila amin'izany fitsingerenan'ny taonany izany izay avy aty amin'ny Watawatagasy ainganeka ho lava velona ianao Mama Dérange ary ahitany soa sy ny tsara ianao amin'ny fiainana izay lalovanao ety ambonin'ny tany ary mitomboa laza hatrany amin'izay resaka zavakanto zay ary ambinimbola sy ambinikarena amin'izay rehetra atao. Raha vantany vao maheno an'izay taonany viavy Sila izay dia toa tsy mampino satria raha mahita azy sy ny fianjaikany eny an-tsehatra dia
tahaka ny mahita anirony zatovovavy kely mbola vao 20 taona irony nefa dia efa 12 taona be izao izany viavy sy lahy izany fa toa tsy mety antitra mihitsy etsy ankilan'izay ny eo amin'ny lafiny hatsaran-tarehy dia nanaitra ny maro raha vantany vao nahita zatovovavy malagasy anankiray izay nalaza tampoka tao amin'ny tambazotra Facebook tao tamin'ny ity herinandro ity. Maro moa ireo zatovovavy izay tsara tarehy amin'izao fotoana izao ka tena tsy vitsy amin'ireo tanora izay mampiasa an-tambazotra sosialy no miezaka mizara anireny sariny zatovovavy izay tsara tarehy ireny ary ny komantera etsy andaniny moa dia efa tsy tambo isaina antsony amin'izay fendrofendro sy ny fitoriana fitiavana izay ataon'ireo zatovolahy amin'ireo zatovovavy izay voalaza fa tsara tarehy indrindra ao anatin'ny tambazotra Facebook ao amin'izao fotoana izao. Isan'ny nisongadina raha teo amin'izay resaka ny hatsaran-tarehy izay tao amin'ny Facebook tao tamin'ity herinandro ity i ramatoa kely Anna Marie Longchamp izay nampihetsy-po ny tovolahy maro manerana ny tambazotra Facebook indrindra fa manerana ny Madagasikara. Niverina nalaza ary niparitaka an-tambazotra ary nameno ny rindrina Facebook tamin'ny faraparan'ny herinandro ity ny sarin'ny Anne Marie izay Miss Île de Madagascar ny taona 2024. Tovovavy avy any amin'ny faritra Diana izy io ka nambabo ny fony tovolahy maro izay misirasira amin'ny Facebook ny sariny ity tovovavy andriambavilanitra malagasy izay voasokajy ho isan'ny tena manja indrindra raha samy amin'ny tovovavy amin'izao fotoana izao ka maro ireo izay latsa-pitia ary maro ihany koa moa ireo izay tena nifendrofendro raha vantany vao nahita an'izany sariny izany tovovavy izany. Izy aloha dia tena lainga fa manja zany tovovavy izany tsy vitany tsara tarehy fa mbola tsara bika ihany koa ary eo ihany koa ny mampiavaka azy amin'izay hafotsifotsiny kely mahafatifaty sy ny vatany izay tena tsara dia tsara ka rariny sitsiny raha toa ka babo tanteraka ireo tovolahy rehetra manerana ny tambazotra Facebook ao raha vantany vao nahita an'izany sariny zany tovovavy izany. Na ireo tovolahy izay efa manana vady aman-janaka na ireo tovolahy izay mbola tsy manambady dia samby tara avokoa raha vantany vao nahita an'izany hamanjany izany tovovavy izany ary tsy nahitanty ireo tovolahy raha tsy nizara ny sariny zany tovovavy izany tao amin'ny Facebook n'izy ireo satria tena manja izany raha vehivavy izany raha oharina amin'ny vehivavy rehetra izay fahita matetika. Lainga dia lainga fa zany ka hamanjany misy amin'ireo tovolahy moa dia tena manofy antoandro mihitsy raha vantany vao mahita an'izany sariny izany tovovavy izany tao amin'ny Facebook tao. Mety tsy vitsy indray araka izany no nampiasa savony tamin'ny alalan'izay sarin'izay tovovavy izay tena hita manja dia manja izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tonga gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa. Thank you.